Miarahaba antsika rehetrarehetra any atokantrano any dia manasa antsika indray anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tamin'ity herinandro itsika dia nanao jery todika kely momba ny saison 2 any Maso. Androany dia hofitintsika eto izay zavatra hitantsika rehetrarehetra hoe tsara tao anatin'izay 3 volana faharoa izay. Tamin'ity 3 volana faharoa ity tsika dia nijery lohahevitra fototra anankitelo izay noresantsika tamin'ny alalan'ny lohahevitra kely 12. Reto anankitelo reto nefa no tena be mpandray anjara indrindra dia ny fanabeazana ambaratonga faharoa, fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ny fahaiza-miaina izay resaka fananana iombonana. Eto dia marihana kely fa efa mahatratra 720 sy 2,400 alitsika zao no manaraka ny page Facebook ny Maso. Raha ny isan'ny vidéo azo tao anatin'izay 3 volana izay indray no hototaliana dia mahatratra eo amin'ny 820,100. Ny commentaire dia 570 sy 700,100. Rehefa natao zany ny salanisa dia mahatratra eo amin'ny 420 sy 805,200 alitsika no nahita an'ireo lohahevitra noresantsika ireo. Ndao arahana vetivety ary ny vidéo famotinana an'ireo lohahevitra telo izay tena tiantsika tamin'ity saison 2 ity. Klasy fahafiry no tokony hiofana arak'asa ny mpianatra. Klasy de 5 zany dia efa tokony hianatra satria eo mantsy ny ankizy zany efa mba matomatotra kokoa, mety efa mba tonga vatana ihany koa raha ny amiko manokana zay. Manomboka klasy 6e no tokony asiana taranja resaka momba ny asa satria ny antony satria mety ohatra hoe misy ny olona tsy manambola ahafahana anohizana ny fianarany ankizy rehefa tena tonga ny amin'ilay tanjona hotratrarina nefa ny tsy tratra ny tanjona dia tsy maintsy mba tokony hoe raha amin'ny hevitro manokana dia tokony asiana programana resaka asa ihany ny taranja ianaran'ny ankizy. Klasy de 6e ny ankizy tokony manomboka ilay fianarana arak'asa. Eo amin'ny klasy fa 3e zany ny mpianatra na TNF no izy tokony hiofana arak'asa. Ya, raha mikasika an'izay aloha dia io arakaraky le zava-misy isaky ny ray aman-dreny. Raha tokony ho izy zany hoe mba enjehana na dia any amin'ny 6e izy dia fa mba tokony manana le fiofanana manokana momba ny arak'asa le mpianatra. Klasy de 3e tokony efa afaka miofana arak'asa. Dia tokony eo amin'ny klasy fahaenina farafarany. Miditra 6e zany izy dia raha vao hoe efa fantatra izy fa hoe tokony efa mandray tsara ilay hoe fahaizana ako an-tsekoly zany izy na hoe mahafantatra ilay fahalalana be zany dia efa tokony hoe hiditra fiofanana arak'asa izy miditra amin'ny klasy fahaenina zany. Klasy ny zaza tokony homagna arak'asa dia manomboka amin'ny klasy de 6e. Araka ny hevitra aloha raha fiofanana arak'asa zany any amin'ny klasy de 3e. Manomboka eo amin'ny klasy de 5e zany. Eo amin'ny 3e. Eo amin'ny klasy de 3e zany ny tegna mety tsara satria mba fa mafantatra raha zany efa bebe zay zavatra nolaligny. Aminaka mamokana zegny izy raha ohatra izy fa manana taogno eo amin'ny 4 taogno atokatra ampianarana asa izy. Heverinao ve fa manampy ny mpianatra hiofana hiatrik'asa ny fanabeazana azony any amin'ny lycée ankehitriny? Ahafahany miofana arak'asa ny fahalalana an-tsekoly satria resaka fahalalana le fiofanana indosiny afaka hiatrika le asa. Ya, tokony ahafahany miofana arak'asa. Ya, io moko arakaraky le fahalalana sy fiofanana omenana azy fa ohatra miteny mo 6e dia zavatra mifanetana amin'izany zany tokony ho azony zareo tanterahana fiofanana mikasika an'izany asa le hoe fiainana andavanandro mipako gasy ohatra tokony ho vitan'jareo. Fa ohatra indray fa hiditra amin'le fiofanana arak'asa ambonimbony zany dia tokony hiakatra koa le niveau an'le mpianatra zany. Zany misy satria avy mirigny misy ny fahalalany hoentiny hanatanteraka le asa ho ataony na ohatra zany na mpianatra izy na amin'ny fivelomany na eo amin'ny ara-piarahamonina zany dia ao zany no tena hoe azahoany fahalalana zany mbo hanatanteraka fiainany rehetra. Araka ny fahafantarako zany tokony efa hoe ahafahany miomagna arak'asa zany ny fahalalana azony an-tsekoly.
ny hevitro aloha misy hoe fampianarana ihany nefa misy ihany koa le izy tsy fampianarana. Le fahitako azy aloha zany le teknôlôjia amin'izao efa mandeha be, izany hoe lasa moronana amin'le teknôlôjia daholo ny ankizy rehetra, vitsivitsy zany sisany hoe manatrika an'izay fianarana izay. Araka ny hevitro manokana aloha dia misy mampianatra arak'asa fotsiny ohatrany hoe atao ohatrany hoe fifaninanana zany le izy atao misokatra aby ny isan-karazany rehetrarehetra hoe na manana BPC na tsy manana dia afaka miditra ao anatin'le fianarana resaka asa avokoa. Tena mampianatra manary mikasika le fambolena sy fiompianana zany. Io zany miakatra amin'le olo mampianatra mily sy ampianatra ila mazoto misy mazoto. Mampianatra ka misy mampianatra misy mampianatra. Mampianatra dia misy tsy mampianatra. Tena mampianatra. Eka mampianatra avao fe tsy ampy, antsasany avao. Mahazo miatrika fianarana ny fitao. Tena manofana ny mpianatra arak'asa ny fampianarana ankizy. Ohatra aloha aminah manokana système LMD ohatra any amin'ny université aloha tena magnomagny mpianatra zany io fagnaraka-asa koa izay existe. Niteraka tany an-trano ve ianao sa tany amin'ny hôpitaly? Tany amin'ny hôpitaly. Tamin'ny hôpitaly. Hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Teo amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny dokotera. Tany amin'ny dokotera. Tany amin'ny hôpitaly any safidy niteraka satria mbola vao zaza voalohany dia somary mbola natatahotra kely hoe sao dia hisy complication. Tany amin'ny hôpitaly. Niteraka tany amin'ny hôpitaly. Niteraka tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao amin'ny maternité Atsirabe izy niteraka ny vadiko niteraka ny zanakay telo. Tany an-trano sy tany amin'ny hôpitaly fa tany amin'ny CSP2. Tany amin'ny hôpitaly. Tany an-trano. Kambolohany tany an-trano dia ohatrany tsy mety fa sakay maty dia tany amin'ny hôpitaly amin'izay avao. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao an-trano. Tany amin'ny hôpitaly. Tany an-trano. Araka ny hevitrao, inona no atao hoe fananana iombonana? Ny atao hoe fananana iombonana raha amin'ny hevitra manokana dia zavatra na fanagnana zay any be sy ny maro na hoe any sarababem-bahoaka zany. Ny atao hoe fanagnana iombonana ary ny eritreriko dia ireo fanagnany raisiny vahoaka jiaby, ohatra zao paogna, tragnom-pianarana sy ny tariny. Ny fananana iombonana amiko araka ny hevitro zavatra na fananana iraisany be sy maro na tsangana mba hikatsahana tombotsoa any tsirairay amin'ny fampiasana azy. Ohatra amin'izany ny commune, ny sekoly sy ny sisa. Ya miresaka fananana iombonana antsika inavomana teo fananana iombonana. Fananana iombonana resaka hôpitaly mpanjakana, sekoly mpanjakana, lalana, reny resaka bibilifona, jiro amoron-dalana sy ny sisa reny fananana iombonana avokoa ireny. Amiko zany atao hoe fananana iombonana dia toy ny sekoly, ny toeram-pitsaboana ny hôpitaly. Fananana iombonana zany raha misy araka ny hevitro dia ohatra hoe ireo trano fianarana, hôpitaly, terrain fanaovana baolina sy ny baskety sy ny tariny ireny, dia ihany koa ohatra hoe ny biraokokotany sy sisa zany. Atao hoe fananana iombonana atao hoe fananana iombonana ireo zavatra izay ampiasainy maro mampiasa ohatra ny hôpitaly, ny fianarana. Fananana iombonana dia ohatra hoe WC public, ny hôpitaly, izay mety iombonan'ny daholo be zany. Ohatra hoe hôpitaly, lalana, sekoly. Ny atao hoe fananana iombonana mpiasa hoe toerana na ohatra hoe toerana ohatra ilay zaridaina ireny na ohatra hoe tranom-bokim-pirenena ireny ohatra. Dia raha vahoaka mampiasa zany fa tsisy tompony.
atao hoe fanana iombonana atao hoe fanana iombonana araka ny hevitro a dia fananana izay tsy ananako fahefana tsy ary atao hoe fanana iombonana 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 araka ny hevitro a dia fananana izay tsy ananako fahefana tsy arery a fa iarahako atao hoe fanana iombonana 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 atao hoe raha ny amiko manokana zany antsoina hoe fananana iombonana dia fananana iaraha-manana zany isika rehetra hoe fanjakana no manao anazy ohatrany hoe kianja filalavam-baolina ny manodidina eny ny rivotra iainantsika koa fananana iombonana reny. Ty fahafantarako fananana iombonana izao zany ohatsy fananana ny tokotany ohatsy ny angaty raha zambe taloha tany le ingy ifanjarazaray tiana ay afara toy taranaka afara toy hoe ingy raha nenga. Atao hoe fananana iombonana zany le raha itambara ondaty maromaro. Mifarana moa zao ny saison 2 dia nasiana ny karazana fantaniana izay anaovana sondage na tombatombana avy amintsika mpijery mahakasika ny fandaharana. Reto fantaniana anankitelo reto no napetraka tamintsika tao amin'ny page Facebook. Fantaniana voalohany hoe ahoana ny fomba nahalalànao an'ny fandaharana Maso. Teo moa be tsika namaly hoe tamin'ny alalan'ny fahita lavitra, tamin'ny alalan'ny namana, ao ihany koa reo nantsonga manokana ny Kiti Arsoa, izay anisan'ny community manager ny Maso. Ao ihany koa ny Mad Reporter izay efa miparitaka eran'ny faritany izay nahalalantsika ny fandaharana. Fantaniana faharoa dia hoe inona mety ho sakana tsy andefasanao video isan-kerinandro. Be tsika miteny hoe eo amin'ny lafin'ny fitaovana na koa hoe mbola tsy fampiny serasera ataon'ny Maso izay mbola tsy alalan'ny olona any amin'ny faritany an'ity fandaharana ity. Ao anatin'izay moa dia mandroso sosokevitry mba izarana loka izay efa ataon'ny Maso aloha izay efa hitantsika eny amin'ny fahitalavitra rehetrarehetra eny hoe mizara loka Maso ao ihany koa ny fangatahany maro mba hanaovana ny fandaharana any amin'ny radio ho an'ireo izay tsy mahita télé ary indrindrindrindra moa fangatahana avy amin'ny any amin'ny faritany rehetrarehetra any mba hanaovany Maso karazana animation na fampahafantarana bebe kokoa ny fandaharana. Anapiko an'izay dia ndao raha tsika vetivety reto video voaraita aty reto. Nahafantarako ny Maso agnatin'ny Facebook misy an'igny page ny Maso nandalo amin'ny fil d'actualité dia somary nahataitaitsay sary misy logo maso igny dia nivisite an'igny zaho nahita tao hoe misy raha intéressant dia nanao j'aime dia misuivre page Maso amizao. Ya, sakina voalohany zay hitako resaka matériel, le téléphone andefasagna izy zegny maromaro zegny tsisy. Faharoa koa zegny le olana anaovagna interview zegny, ndraikindraiky zegny izy tsy magneky alaigna vidéo fa mila audio. Dia fahatelo amin'izay zegny le méga zegny tsy ampy itransferegna le vidéo boaka agny alefa aty amin'ny Maso. Raha nisosokevitra anazy zegny manokana zegny za mandefa vidéo ihany za. Dia mampiasa cassette zegny za mbô tsy de misy problème loatra zegny izy aminazy. Dia sosokevitra na faharoa koa zegny amin'ny resaka momba ny fizarana loka zegny. Dia hoe mbô miezaka zegny Maso mbô hoe mampibebe kokoa an'ilay fizarana le loka. Mifarana indray ty ny fandaharana dia misaotra antsika rehetrarehetra mpanaraka, mpanohana, mpandray anjara mavitrika eo amin'ny lafin'ny vidéo, commentaire. Eto kosa aloha izay dia mba te angataka kely hoe mba mandefasa amin'izay sary amin'ny saison 3 fa tsotra kely nge zany ary azo atao ihany koa. Ao amin'ny page Facebook eo ihany koa ny anaran'ireo 12 izay nahazo ny loka tamin'ity saison 2 ty ho resantsika amin'ny herinandro eto ny mombamomba ny zareo reo. Dia zay angamba, misaotra betsaka antsika rehetrarehetra isan-kerinandro eto amin'ny Maso teny ianao dia miteny tsika. Raha isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandaharana Maso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Maso ary valio fantaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary
na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.